lany somatsara farany teo ianareo senatera navita ny adiditsy andraikitra teo amin'ny tany sy ny firenena tompola sy tompovavy vero mifandray-tendo isika rehetra vory etompo tafahoana samy soa samy tsara eto amin'ity lampany nampemeran'olona ity na isika olona Madagasikara na ianareo vahiny manatrika izao fotoana izao finaritra tompola finaritra tompovavy ny fandraisam-pitenenana respeto dia fisaorana ary fanomezana sahady ny fandaharam-potoanatsika olona voafidy amin'ity anio ity toyna tokoa ary fihetseho tanteraka amin'ny tenanay amin'izao na voafidy ho président ny olona Madagasikara izao tsy nohon'ny hery na ny fahaizana fa fanenen'Andriamanitra izao fa ninina tokoa vita na sy anjara eto amin'ity tany fandalovana ity rehefa tsy misy ny fanenen'Andriamanitra rehefa tsy misy ny famindrapony sy ny fitiavany hetsinitsinona zay fanirina rehetra sy ezaka rehetra atao ka dia isaorana indrindra ilay nahary atsika olombelona isaorana indrindra ihany koa ianareo vahiny nasaina tonga manatrika etona isaorana manopoka ianao andrevatoa premier ministre Madagasikara satria fantatry fa manaro fotoasarotra ny firenetsika ohatra ny firenena rehetra manerana an'izao tontolo izao noho ity krizy ara-pahasalamana vokatsy ny Covid-19 ity sahirana ny firenena rehetra amin'izao fotoana izao ary tena manaro fotoasarotra isaorana n'Andriamanitra isaorana ny filoham-pirenena zay tarika ny ady amin'ity arety mandoza itya isaorana ianao andriamato premier ministre sy ny membre ny gouvernementa farambola mifanjery tanteraka ao anatin'izany krizy ara-pahasalamana krizy ara-sosialy sy ara-toekarena ny firenena maro na any Europe na any Afrika isika kosa dia misaotra ny tompo fa dia efa miaro doa koa dia makasitaka sy makatelina amin'ny ezaka rehetra zay nataonareo amin'ny fanavotana ity ny firenena iomborany ity zahay sénateur volany farany teo dia mametoky fa ifanymetana ary hotongotra miara-mamidy isika soroka miara-milanja fa dia anao azo atao rehetra amin'ny fiara-miasa amin'ny gouvernementa zay tatanao andrevato premier ministre satria ny asa vato-drano tsy vita tsy fanapolana tsy maintsy mifanometanana isika mba manavotana ny vahoaka malagasy zay ty vokatsy ty krizy any dia tsy afenona fa dia miditra ao anaty ny fahatsara tokoa satria koa atony firenena ela ihany koa dia niena latsaka de latsaka miaraka repirenetsika na ny taux de croissance eto amin'ny tany sy ny firenena mila fanarenana zany mila asy zany ary isika rehetra mitambatry izao no anavotra ity firenena ity volona ny anteneran'olona reo sénateur reo olona Madagasikara anao an'izay tokevitra na conseil any anivon'ny ministre anao an'izay tokevitra mba ahafahatsika miara-miasa ary mitonga eny anivon'ny gouvernement tapanatanteraka ny etaeta abany ambany mpavikazo any amin'ny commune rehetrarehetrany tsy lavitra tokoa mantsy fa akoatra ny
inisiativa izay ataon'ny antemeran'olona toany antemera-pirenena dia manana araitra goavana zay tena iaraketan'ny olona dia fantatsika zany a fantiahina reo vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana mila mpisolo vavo, mila mpitondra teny, mila mpiay ireny olo-mofidy ireny tena mpanaovana fampielezan-kevitra isika ro olona dia nahita maso fa maro ny kivy ary miravoravo tanana reny olo-mofidy ireny. Ny sofintsika koa dia naheno nidradradradrany reo ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina zary lasa kamoty tsy misy mpiay, tsy misy mpiaino ny etaeta avaly fotony. Maro ro tany lavitra ndrina tsy misy mpijery ka dia toa miady rery manoloana ry olana maro samy hafa mianjady amin'ny vahoaka ireny olo-mofidy ireny. Koa manoloana ny olana eny fotony any ambany ravinkazo rehetrany dia ambaratsika lolo Madagasikara fa vonona tanteraka isika ifanerasera amin'ny olo-mofidy eny amin'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana na collectivité territoriale décentralisée zany. Tsy ho toy ny kamboty veloray aman-dreny itsony ianareo ary ifanerasera matetika isika fa raha tsy mipetraka amoron-drano tokoa tsy mahita ny marivo riboana ary raha tsy mipetraka amoron'ala tsy mahita ny mahitsy okapay. Koa volona isika olona ijery miaraka ny vahaolana ary volona isika ampandany ireo lalàna mifanandrify amin'ny tombotsoam-bahoaka. Raha iverenao kely ny momba fiara-miasa amin'ny fitondrana-panatanteraka dia mahatoy isika nisafidy ny olona Madagasikara dia ny fahatsapana fa mila olona vonona sy say ampaloso marina ny fireneny Madagasikara. Ialatsika malala fa ilaina ny asan'ny président de république ny floa gouvernement membre ny gouvernement mba anala ny vahoaka ao anatin'ny aisim-pahatrana zay misy atsika amin'izao fotoana zao noho ny voina tapoka zay nanjoa atsika amin'ity crise ny Covid-19 ity ary efa nanambara hoentany rendanitra ny filoha Andry Nirina Rajoelina fa vonona tanteraka izy hitondra fandrosoana ary tsy maintsy mandresy Madagasikara. Isika olona koa dia manambara entona homoreny vahoaka malagasy fa vonona ifanometanana aminy satria ny etanjaray mora zaka ary ny anjaray mora lany. Aiza tokoa ve ny filohan'ny nosy dia sady mifofotra no mively vy no sady mikapakitay matsaka rano toto vary no mahandro. Ny sasany kosa mba namana ihany a fa miandro tolora fotsiny sady tsy mihira tsy manao tsienjera tsy azo kely zany toto lasy toto vary. Ny mpanohitra sasany moa dia miandry amin'ny kendrotoana ka mandalo koa isaky n'izay matsiaro fa tsy mahandry ny andro maraina hono. Ilaina ny fanoherana tompolasy tompovavy fa ny toerana misy amin'ny firenena amin'izao fotoana zao dia ilaina ny famometanana ny zanaky ty fireneny ity. Koa antsoavo no ataonay lolo Madagasikara andao re isika ifamometana anavitra amin'ny Madagasikara manolo tana anareo mpanohitra zahay na ny amin'ny commune rehetrarehetrany na ny amin'ny faritany rehetra aloha ifanometana anavitra amin'ny Madagasikara fa dia mahonena loatra ny manjo ny firenetsika, mahonena loatra ny manjo anreto valala tsy mandadiarona valala be mary ato amin'ny tany sy ny firenena. Tompolasy tompovavy fotoana ny asa sy fanarenana ary fanorenana zao ny
mankasitritra an'olon-say asa lehibe no miany atsika ny olona andao ifanometana anazy anarina amin'ny Madagasikara mila fitonena tanteraka ny asa fanarenam-pirenena adidy masina no miany atsika ny olona izany no mba ahafahany reto vahoaka malagasy hiada-pinaratra koa dia mankasitraka sy mankatelina tompolahy sy tompovavy.